Mpanjono madinika maro mivelona amin'ny sisin-dranomasiny Madagasikara no ahita tombontsoa indray vokatry ny Fifanaovan-tsonia Tetik'asa vaovao teo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompianaran'ny Jona sy ny FAO vondry ny firenena mikambana misahana ny famokarana sy ny sakafo. Fifanaovan-tsonia natao ny maraina ny talata 17 septambra 2024 tao amin'ny efitrano PPI Anosy Antananarivo natrehany solitenan'ny ambasadoran'ny Japana eto Madagasikara. Taorian'ny fevriambe 7 tikady izay natao tany Japana no nanaovana soni fifanekam-piarah-miasa vaovao mahakasika ity tetik'asa ity ho an'ireo nosy ety amin'ny ranomasimbe indiana sy ny firenena keniana. Tetik'asa GCP/RAF/520/GPN izay natao indrindra anatsarana ireo fomba fivelomana sy fiahinan-tsakafo ary ny fiahinan'ny ranomasina amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fomba hiatrihan'ireo vondron'ny mpanjono izay mifototra amin'ny jono amin'ny aran-dranomasina ireo olana samihafa toy ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fahasimban'ny aran-dranomasina sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatran'ny Madagasikara dia isitraka ity tetik'asa ity ihany koa i Seychelles, Comores, Maurice ary Kenya. Aharitra 3 taona izany ka ny firenena Japana no amatsy vola 4 tapitrisa sy 4 dollara amerikanina izay ho atao zara mitovy amin'ireo firenena 5 ireo. Orinan'izao fanaovan-tsonia izao zany dia isy ny fijerevana amin'ny antsipriany mahakasika an'izay asa ho tanterahana zany eto Madagasikara izay le misy annexe zany tia rehefa avy eo dia ho avy ny teknisiana sy ireo expert ny FAO sy ny avy amin'ny fitondrana japonais zany miaraka amin'ny teknisiana malagasy hamaritra ny hoe inona zany lay antsiprian'ny asa izay ho tanterahana eto Madagasikara. Izy ity zany raha fitinina dia hoe ny récif corallien zany hoe le vatoara amin'ny moron-dranomasina iny zany dia misy toerana hivelomana hazan-drano marobe. Kanefa zany récif corallien zany dia mety misy fahasombana noho ny fiovaovan'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro zany amin'ilay changement climatique ankapobeny. Dia hiatrehana an'izany zany dia misy tsy maintsy misy zany ny fijerevana akaiky ny fiarovana an'izany récif corallien zany mba haharitra zany ireo lay fitrandrahana ny hazan-drano ao anaty mipetraka sy monina amin'izany récif corallien zany mba hisiny ny fidiram-bola ho an'ireo lay mpanjono eny amin'ny morontsiraka Madagasikara. Dia ao anatin'izay zany no hipetrahan'ity tetik'asa ity dia ho jerevantsika amin'ny antsipriany miaraka amin'ny teknisiana malagasy zany aizany toerana anatanterahana le tetik'asa izy ireo lay mpanjono sy ireo mponina manamorona ny rika izay tanàna sy faritra izay ahazo an'izany tetik'asa zany. Dia eo mpandaminana an'izany zany tsika amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo teknisiana hijerevana an'izay. 4 tapitrisa dollara zany ho an'ilay firenena 5 dia zaraina mitovy ho an'ireo firenena 5 ireo zany ny entimanana n'ilay tetik'asa izay erahana mandrafitra amin'ny ireo le expert ny FAO sy ny expert ny fitondrana japonais zany miaraka amin'ny teknisiana malagasy izy io. Dia ho hitantsika hoe aiza moa zany faritra tena anatanterantsika azy eto Madagasikara fa ny tokony farafatarana zany amin'ny volana novambra amin'ity taona ity dia efa manomboka tetik'asa.